Miarabantsika tsirairay avindray tsatra ty talata fa rony volana May ty ary manona fahasoavan'ny tompo mitsoka trano tsirairay avy amin'ity marainy ity. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinainany dia iara ivavakitsika. Andriamanitra tompo tianay tsara indrindra misaotra anao izay fa mbola afaka mianatra ny teninao indray, saotra ny amin'ny hery izay menao anay, saotra ihany koa ny fanambirana sy ny fahasalamana. Inonay tokoa fa eto anilany mandrakariva ianao mitenena ny tompo fa mihaino anao izay amin'ity maraina ity. Nangan'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinaina antsika androany dia manao hoe satroboninahitry ny fifaliana, satroboninahitry ny fifaliana. Nalaina amin'ny Romanina toko 5:1-12. Romanina toko 5:1-12 manao hoe ary tsy izany ihany koa fa mifaly amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, izay nazahoantsika ny fihavanana ankehitriny. Amen. Tahaka ny nanandratan'i Mosesy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Izay no voasoratra ao amin'ny Jaona toko 7:14 sy ny 18. Raha matsampy ianao fa nanota dia aza mandany ny herinao amin'ny fitomanina noho ny amin'izany. Fa mijery dia ho velona ianao. Jesosy irery ihany no hanim-panavitra antsika ary na olona tapitrisany maro mila fanasitranana aza no mandatsy handray ny famindrapo-tolony azy dia tsy avela ho faty kosa. Na iray na dia anankiray fotsiny aza ny olona mitoky amin'ny fahamenjehany. Rehefa namahantra marary ny ota sy kivy mijery dia ho velona ianao. Efa nanome toky Jesosy fa hamonjy izay rehetra manatona azy. Manatonany Jesosy haraiso ny fitsaharana sy ny fiadanana. Mety ho azonao dieny ankehitriny aza ny fitahiana. Ilazy Satana fa tsy mahefa n'inon'inona ianao. Eny tokoa malemy ianao kanefa asandrato eo anatrihan'i Jesosy. Velona ny mpamonjy koa hoe nitsangana tamin'ny maty izy. Mandresy aho mpandresy aho amin'ny anarany. Izy no fahamarinako sy satroboninahitry ny fifaliako. Aoka tsy hevitra araka izany fa tsy misy azo antenana ny aminy satria tsy marina izany. Mety ho mpanota sy olombery ny fahitanao ny tenanao. Izany indrindra nefa no ilainao mpamonjy. Raha manana ota tokony hibebahana ianao dia aza mangatakandro. Volamena ny fotoana ho voky ireo izay nona sy mangetaheta ny fahamarinana satria Jesosy no efa nanome toky azy. Vonona minina antsika ny sandrany ary miandry ny hitahy antsika ny fony be fitiavana. Toa mihevitra ny sasany fa tsy maintsy ho zatoetra izy ireo ka hanapirofo amin'ny tompo fa olom-baovao izay vao afaka mitaky ny fitahiana. Azon'ireo fanasarobidy ireo angatahana dieny izao anefa ny fitahiana. Tiany Jesosy hanatona azy amin'ny maha isika antsika isika. Isika izao mpanoto izao zany, isika izao izay tsy manan-kery izao, isika izao izay tsy mahavita tena izao. Raha fitinina ny mofinainantsika androany dia tsaroa fa tena sarobidy amin'Andriamanitra ianao. Raha ataoko hoe ny olona natapitrisany dia samy mandavoko ny famonjena, fa ianao rery no mila famonjena dia tsy maintsy ataon'ny mpony lanitra rehetra ny atao mba hanavotana anao. Tiany amin'ny fahafenoana ary satria izany fitiavana izany dia tsy misy condition mipetraka fa rehefa manaiky azy isika dia tiany hanatona azy amin'izao etantsika izao, amin'izao tsika mpanoto izao, amin'izao tsika be ahia sy kivy izao. Izao ny fotoana hanatonana anazy. Misy ny olona sasany indraindray miezaka manatsara tena vao manatona an'Andriamanitra. Misy ny sasany miteny mihitsy aleo aloha ahako hiezaka hiala amin'ny fahotako dia avy eo manatona an'i Kristy, na hiezaka anao an'izao dia avy eo manatona an'i Kristy. Tsia tompoko, hoy tompo hoe manatona amiko izay mavesatra entana, fa izao ny hanome anareo fitsarana. Amin'ny fahalotoantsika no hanatonantsika an'i Kristy satria izy no afaka manala ny fahotana rehetra.
Izy no afaka manala ny fahazaran-dratsy rehetra. Izy no afaka manala ny fahakiviana rehetra ka manome antsika fiainam-baovao, fomba fisainana vaovao, eritreritra vaovao, finoana vaovao ary fahaiza-manao vaovao. Mba ao aminao tokoa anie zany amin'ity maraina ity ka andray ny fitahiny sahady ianao. Afaka sika misaotra anao zay ray hoany amin'izany teninao zany amin'ity maraina ity. Misaotra ny amin'ny fitiavanao zay aposako ao anay mandrakariva ary tsy misy fepetra ary tsy misy fotoana ihany koa fa na dia izao ankehitriny izao aza dia ekenao ary raisinao ho zanakao tokoa zay. Midezy ianao Tompo akasika ny fiainanay tsirairay avy. Diovy zay ho afa-kelo ka sasao zay ho afa-pahotana. Anaran'i Jesosy. Amen.